Ny alakamisy teo no nodimandry tany Paris ny pasteur Andriamanjato Richard raha ny vaovao voaray indray kosa raha moa dia ny alakamisy ho avy izao vao igadona eto Madagasikara ny nofo mangatsikany. Ny alakamisy 13 Mey ho avy izao no tonga etsy amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato ny vata mangatsiaka ampitandrin'Andriamanjato Richard Mahitson araka ny vaovao avy amin'ny fianakaviany. Androany no nampidirina tao anaty vata manokana ny nofo mangatsiaka amin'ny mpanorona ny Antoka KFM. Ary ny folakandro teo dia nisy ny fitopy-vavahana ho ampitandrin'Andriamanjato Richard Mahitson izay tanterahana tao amin'ny fiangonana protestante tao Socha tao Paris. Ny alarobia 20 Mey ho avy izao amin'ny 4:20 minitra folakandro no anainga avy amin'ny Paris amin'ny zotra AMD 051 any zotra mpiaramanidina Air Madagasikara ny vata mangatsiaka amin'ny pasteur. Ary igadona etsy amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato ny alakamisy 13 Mey ho avy izao maraina. Ary vantana avy hatrany eo amin'ny FJKM Ambotately. Ny alahady 20 Mey ho avy izao kosa amin'ny 12 no hanaovana ny fanaovam-beloma farany ny mpitandrina Andriamanjato Richard melohan'ny ametrahana azy eny amin'ny fasandrazany eny Andranodrina eny Ambohidratrimo.